tompo. Alahady fahaenina amin'ny epifaniany ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho vakiny araka ny perikopo fanekena taloha bokyny Genesisy. Genesisy toko 17 ho raisina amin'ny andininy voalohany. Ary avy amin'izany no anakinana ny tokoteny. Ary rehefa 7 taona Abrahama dia nisehony Jehovah izy ka nitenenany hoe: izaho no Andriamanitra totoa, mandehana eo anatrehako ka aoka ho tsy misy tsiny anao. Fa izaho anao ny fanekeko ho amiko sy ho aminao, ary hahamaro anao indrindra. Dia niangoaka Abrahama, ary Andriamanitra niteny taminy ka nanao hoe: raha ny amiko dia indro aminao ny fanekeko, ka ho tonga ray ny firenena maro ianao. Ary ny anaranao tsy atao hoe Abrahama intsony, fa atao hoe Abrahama, satria efa nataoko ray ny firenena maro ianao. Dia maro ny taranaka indrindra ka ataoko firenena maro ianao. Ary izy mpanjaka iseho avy aminao. Ary ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao, mba amin'ny taranaka ao mandimby anao, hatramin'ny taranaka fara mandimby, ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby anao aho. Ary omeko anao sy ny taranaka ao any aorianao ny tany fivaheninao, dia ny tany Kanana rehetra ho fananana mandrakizay. Ary ho Andriamany aho. Utuizana ao amin'ny fanekena vaovao, taratasy nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tao Galatia. Galatiana toko 3 ho raisina amin'ny andininy 5. Ry rahalahy, miteny araka ny fanaon'ny olona aho, na dia ny fanekena ataon'ny olona ihany azy rehefa vita mafy, dia tsy fanao no manatsoaka na manamby izany. Ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana. Tsy lazainy hoe azo ho an'ny taranaka toy ny milaza ny maro, fa toy ny milaza ny anankiray, azo ho an'ny taranaka ao dia Kristy izany. Ary izao no lazaiko, ny fanekena izay nataon'Andriamanitra mafy fahiny dia tsy tsoahany lalàna izay vao natao 314 taona tatoriny ahavoana ny teny fikasana. Fa raha avy amin'ny lalàna ny lovo dia tsy avy amin'ny teny fikasana intsony. Nefa tamin'ny Abrahama dia teny fikasana no nanomezan'Andriamanitra azy. Ho faranana ao amin'ny filazantsaramasina araka ny Luka. Luka toko 2 ho raisina amin'ny andininy 17. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Azy dia feno ny fanahy masina zakatra izainy ka naminaminy. Isaorana ny Tompo Andriamanitry ny Israely fa nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy ary nanangana tandro-pamonjena ho antsika amin'ny taranak'izavita-panompony izy. Araka izay nampilazainy ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola dia famonjenantsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanan'izay rehetra mankahalantsika. Manefa famindrampo amin'ny razantsika izy sady maty azo ny fanekeny masina dia ny fianianana izay nianianany tamin'ny Abrahama razantsika hanao izay azo antsika hanoko azy tsy amin'ny tahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika. Masina ny tenin'ny Tompo. Dia mbola misaotranao hatrany izahay Tompo raha mbola nomenao fotoana na ahafahanay namaky sy miaino ny teninao. Ny teninao izay manambara aminay fa fanekena mandrakizay no hifanaovanao aminay. Ianao tsy hitsoka amin'izay nekenao ary izahay kosa tsy handahy izany. Raha iainy afatrao ary izahay Tompo dia aoka ny fanahinao masina amin'ny mpanomponao izay hitondro izany ary ho anay vahoakanao mba hahaizanay mandray tsara ny teny ho fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy no hanaovanay izany fahavaka izany. Amen.